fa iverentsika kosa moa ny vaovao mahakasika ny fananantany sy fanajariana ny tany. Mitohy ny famolavolana ny drafitra momba ny fanajariana ny tany izay tanterahan'ny primatiora lefitra misahana ny fanajariana ny tany sy ny fampandrosoana miaraka amin'ny fandaharan'asa SAHA. Tafiditra amin'ny fanomanana izay androany ary Denis ny atrikasa nandiniana eo drafitra momba ny fanajariana ny tany io teny amin'ny panorama Andrenarivo. Vodaravoa fiteny antoerana sariny tsiry rakotarsan. Manana rena maro i Madagasikara sangilaina fandrana izany ho lasa fanotra amin'ny fampandrosoana anton'izay mahatonga ny primatiora lefitra misahana fampandrosoana sy ny fandaharan'asa SAHA anohana famolavolana ny drafim-pirenena momba ny fanajariana ny tany. Ny antony manokana aloha dia satria izay rehetra lahatra amin'ilay hoe fampandrosoana mety amintsika izao miainga fa fandaminana ny territoire na fampandrosoana ka izy io tsy raisitsika amin'ny endriny hoe territoire tany fotsiny fa misy lafiny maro le izy fampifandraisana an'izay eo amin'ny fotokarena eo amin'ny tontolo iainana eo amin'ny tanàn-dehibe eo amin'ny fizaram-pahefana sy ny gouvernance zay zany no narisy foto-kevitra ijoroany SAHA ihany koa. Ny fiarahamonim-pirenena fikambanana samihafa parlementaire ny mpikarom-penina anivon'ny université no mandray anjara teo amin'ny didinika teto anivon'ny panorama Andrenarivo itsy. Fantafantatra hoe ireto avy ny toerana izay tena hita fa azo hiasana haingana ahafahana mitarika ny toe-karena malagasy bebe koa. Ohatra amin'izany ohatra ny faritra Atsinanana azo atao tsara ny metraka ny faritra Atsinanana no isan'ny faritra espace de croissance lehibe anankiray. Mazava ho azy hitantsika ilay tao faritra Antananarivo ely daholo misy ny arikarena pirenena azo atao zany any mieritreritra ny hoe ahoana no mbola hitondra fampandrosoana bebe koa sy hidiran'ny volam-panjakana ohatra bebe koa amin'izay fisiany Antananarivo zay fa tsy hijanona fotsiny hoe dia eto daholo no misy seraserana rehetrarehetra. Misy koa faritra hafa zay efa tafavoaka ao anatiny. Anisan'ny nametra-panontaniana ny praiminisitra lefitra Ajo Andrenianarivelo hoe misy antony manokana ve ny anaovana ny drafim-pirenena momba ny fanajariana ny tany mifanakaiky amin'ny fotoam-pifidianana afaka ataon'ny candidat amin'ny fifidianana ve ny mampiasa izany. Faly raha ohatra exploiter ny mpanao politika ilay izy satria amin'izay fotoan'izay mba tsy mivarotra rivotra amin'ny vahoaka foana ny mpanao politika fa mba zavatra tena miainga avy amina zava-misy marina eto amin'ny firenena. Mariana fa amin'ny fiandohan'ny taona 13 no avoaka ny fomba ofisialy ny drafim-pirenena momba ny fanajariana ny tany.